Tanora RMDM mahatsenjonjadona misy ato amin'ny firenena. Tatitry ny solombavam-bahoaka mifanilika andraikitra ny mpitandro ny filaminana. Fifantsanana kanina 2024 mivoaka ny lisitry ny Bariany Madagasikara. Alakamisy faefatra ny volana marsa ny taona 2024 dia faly tafahoana aminao indray ny tenako amin'izao alina izao tonga soa anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy no manasanao sahady anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Etsika anomboana ny vaovao ary ny izao alina izao dia eo amin'ny vaovao ny mety toetry ny andro avy hatrany misy tangoron-drahona ao amin'ny lakan-drano ny Mozambika amin'izao fotoana izao itombo araka izany ny apetsahany rotsakorana hatramin'ny rahampitso fanady adiny eo amin'ny sary ny tahiriny aina rindrany sary ny tokora marolahy. Misy ilay andro ratsy mandalo eto Madagasikara amin'izao na ilay antsoina ihany koa hoe vortex ao amin'ny lakan-drano ny Mozambika. Itsofoka ao amin'ny faritra Melaky ka makivaky ny afovoatany. Irotsaka be araka izany ny orana saika manerana ny nosy. Tontolo andro rapiso aloha zany manorana manerana ny nosy manomboka ny maraina zany dia efa misy orana ny maraina ka hatramin'ny hariva. Miaraka amin'izay ihany koa satria moa zany hoe miditra avy ao amin'ny canal izy amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika dia ao zany tena mafy fitsokony any aloha zany somary mafy fitsokon-drivotra izy le any ambola any an-dranomasina zay tokony tandreman'ny mpanjono amin'ny morotsiraka andrefana manontolo iny fa ny aty ampovoatany zany raha ny fiantraikany ho an'ny rapitso zany hoe zao toetrandro zao zany tokatra amin'ny rapitso izy ny tena somary betsabetsaka zany ny rotsakorana amin'ny faritra amin'ny tapany avaratry ny nosy iny zany hoe manomboka amin'ny faritra Melaky dia ny ampovoany andrefana manontolo iny dia miditra aty amin'ny ampovoatany dia rehefa tafavoaka ny sabotsy maraina izy aty amin'ny faritra Tsinanana sy Nalanjorofy iny dia ho betsaka koa zany rotsakorana aty amin'ny faritra Tsinanan'ny nosy. Andalam-pivoarana ao Rivodoza kosa ilay tangoron-drahona tao amin'ny ranomasimbe Indianina. Tsy akasika ny Madagasikara kosa ny efa ny fiantraikany. Nisy fiforonana Rivodoza efa andalana mpivarana Rivodoza taty amin'ny manodididina 200 kilometatra atsimo Tsinanan'ny Antalata aty fa ny mikasika azy manokana indray aloha dia tsisy fiantraikany amin'ny toetrandro aty amintsika izy zany hoe eto Madagasikara satria ny fizotrany dia miatsinanana zany hoe somary manalavitra ny morotsiraka zany dépression moa zany dépression tropicale stade misy azy amin'izao zany hoe mitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Pejy ny fanatanjahantena kosa indray ary dia nampahafantarina androany ny lisitrireo mpilalao 20 andrafitra ny Bariany Madagasikara amin'ireo lalao roa farany amin'ny fifantsanana iakarana amin'ny kanina 2024 ionana amin'ny Etiopia ny 14 ny volana marsa sy Niger ny 13 ny volana martsa. Zava-baovao ny fisina mpilalao avy eto an-toerana maromaro. Zavandre Mahefa sy Mathieu Princy. 20 miralay no nosafidin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis andrafitra ny Bariany Madagasikara amin'ireo lalao roa farany fifandonana amin'ny ekipa pirenena Etiopiana ny 14 martsa ary ny ekipa Niger ny 30 martsa ho avy izao. Ho amafisina kokoa ny vodilarana ho ny mpanazatra na dia tsy ho azy Thomas Fontaine no niratra nahazo azy. Isan'ny voantso andrafitra ny vodilarana foany araka izany Babasy, Morel, Yando ary Théodin. Mpilalao vaovao roa avy eto an-toerana ihany koa no voantso dia Idody sy Itsito izay milalao amin'ny jet kitana. Ireto avy araka izany ireo mpilalao 20 andrafitra ny Bariany Madagasikara. Ny mpiandro Tsatokazo, Melvin Adrien, Mathias Randriamamy, Ibrahim Dabo ary Nina Razakanirin. Ny eo amin'ny vodilarana, Pascal Razakanatenaina na Ibapasy, Jérôme Mombris, Silvio Cazuerio, Romain Maitanir, Jérémy Morel, Théodin Ramanjary, Razo Razafindrabe ary Yando Rakotronazaka. Ny eo afovoan'ny kianja, Yanisé Andrianantenaina na Irakapy, Zotsara Randriambololona,
maro koa ilay maharitra Ryan Ravelson, Ibrahim Mamada, Dimitri Kalouin, Dax Andria Mirado, Loïc Lapoussin ary Mathieu Rakotoarsoa na Idody. Ny ao amin'ny lohalaharana Jiva Rakotoar Malala, Carolus Andria Maitsonoro, Alexandre Ramalingom, Hakim Mabdala, Voyave Paulin, Lalaina Nomenjanahary na Ibolida, Lalaina Manampisoa ary Tsito Razafindrasata. Ampiavaka ity lalao ity ihany koa moa ny mety virenan'ny Fanivima kapiteny Barea teo aloha izay efa nisotro ronono teo anivon'ny ekipa pirenena malagasy. Vonina tsara avokoa anefa ny mpilalao rehetra ho iatrany ny mpanazatra ka tsy misy tokony atahorana. Maria Nafanaroso amin'ny 14 Martsa izao fa tsy amin'ny 17 Martsa izay tety andro voafaritra ny lalao hifanandrinan'ny Etiopia sy Madagasikara. Ny fanaraka moa ny federasion'ireo ekipa roa totaka izao nahazo fankatoavana izao. Araka izany, anana fotoana misimisy kokoa hanomanana ny lalao miverina hifandonana amin'izay ny 30 Martsa ho avy izao izay atao amin'ny kianjan'ny Barika 10 sy ny Parian'i Madagasikara. Je visionne tous les matchs de l'Éthiopie depuis leurs 8 derniers matchs à domicile. J'analyse tous les coups de pied arrêtés, défensifs, offensifs, tous leurs joueurs un par un. Il y a des choses à faire. Donc nous, même s'il y a l'incertitude du sport et on ne sait jamais qui va gagner parce qu'ils ont le même objectif que nous, gagner, se qualifier. Nous, on fait les choses hyper sérieusement et on va tout mettre en place pour trouver des petites failles. Et on en a trouvé. On va jouer pour gagner. On va jouer pour gagner, sachant que ça va être forcément très difficile. Mais je sais qu'on va tout donner. Fa andeha ho any amin'ny faritra kosa isika atao anatiny ity toy ny vava manaraka ity any Ambatondrazaka dia mahatsiaro tena ho miasa irery sy tsy misy piany federasion'ny tantsa ao aloatra amin'izao fotoana izao. Maro ireo fotodrafitrasa ilaina fanatsarana kanefa to adin'ny fitondram-panjakana izany ka ireo federasiona no voatery manao ny asa vonjimaiky. Niry Andrianarivony, MBS Ambatondrazaka. Mbola maro amin'ireo fotodrafitrasa ara-pambolena tenivon'ny faritra loatra mangoro no ilana fanatsarana raha tiana ny ahatsara ny ity sepiarina iray ity. Hatreto nefa dia somary adino fitondram-panjakana ny mikarakara na manatsara izany fotodrafitrasa ara-pamokarana izany. Vokatr'izany dia voatery ny federasiona aloha hatreto no mizaka ny tseran'ny aina manao ny asa vonjimaika mba afana manatsara izay tontolo ny asa famokarana atinivon'ny faritra loatra mangoro izany. Hitantara ny makasy izay indrindra ny filohan'ny federasiona mirindra ao Ambatomanga. Dia niezaka namahan'izay zany zay tamin'ny fotoana ity dia sarotsarotra ary ny famanana azy dia niezan'ny federasiona mivahana namorona prizy hafa mihitsy izay nitondrana an'ireo lemaka sarosarotra azahoan-drano vokatr'ilay tsy fahavitan'ny fotodrafitrasa dia voavaha ihany le izy dia afaka namboly ihany le olona na dia taratara ary dia amin'izao fotoana izao manivary fa hitantsika fa maintso tsara mihitsy raha ny vinavina aloha zany ny hoe fitombony ara-savolaina dia niezaka ihany moa zany ny federation nanangona an'ilay sarabojako zany dia mbola nisy azona ampiasaina ihany na dia tamin'ny toa ambany dia ambany dia amin'ity zany izay dia manentana ny tantsaha mba azoto an'ireo an'ilay sarabojako zany mba afana indray karakara io fotodrafitrasa izay napetraky ny mpamatsy vola fotodrafitrasa tsara be le fotodrafitrasa. Eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa indray dia indroa izao no nandefa taratasy ho an'ny orinasa Jiramany avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Tsy takory ny tombony azon'ny mpanjifa amin'ilay tarifa optima vaovao izay napetraky ny orinasa. Mihamavesatra aza ny fantiantoko ny orinasa Jirama ary tsy mitombo ilay 5,900 ny olona misitraka izany. Raha vorazafy mahena no mitatitra amintsika ny vaovao eo amin'ny rindran-tsary sy sary ny tahiriny aina. 5,900 ny malagasy no mahazo herinaratra amin'ny alalan'ny Jirama raha ny antontanisa farany. Mbola ambany izany raha oharina amin'ny isan'ny eto Madagasikara. Midika izany fa tsy mbola tafarina aloha ny orinasa Jirama, tsy tanteraka araka izany ny fanambony filohampirenena fa ho foana ny délestage. Efa nandroso tamin'ny fanoloana ny tale jeneraly ny Jirama ihany koa ny filohampirenena saingy tsy nahitana fiovana izany. Marobe ireo tolotra nomena ny mpanjifa mba hanamboarana ny vidin-jiro saingy nampiteraka savorovoro azy. Hatramin'ny vanim-potoana ny tetezami tany taona 2024 makaty 703 miliara ariary ny fatiantoko ny orinasa Jirama. Tsy nahitana fivoarana nefa ny famatsiana herinaratra teny mpanjifa raha tsy tapaka lava mitangana ny faktura aloha isam-bolana. Maharitsy adiny ray adiny roa dia laboziny ampiasaina aloha rehefa tapaka ilay jiro. Tapatapaka foana?
eo amin'ny adiny ray na adiny roa. Raha tsy ahivana nanambara ny talen'ny banky iraisam-pirenena amin'ny sahanany Komoro, Madagasikara, Maorisy ary Mozambika tamin'ny alalan'ny fanambarana nataony fa tsy vahaolana ny fanomezana ny fanjakana malagasy fanampiana ara-bola ny orinasa JIRAMA. Voakihana ny fomba fitantanana eo anivon'ny orinasa izay fantaratry ny tsy fahaiza mitantana fanjakana ihany koa araka ny taratasy voalohany izay nivantana tamin'ny ministry ny teti-bola. Tokony jerena akaiky ny vidin-jiro sy mba ho zakany rehetra. 570 tapitrisa dolara ny vola inovotra raha tsy mahita fiovana mpamatsy vola. Politika any angovo matitra no takiana ary fahaleovantena JIRAMA amin'ny resa-bola. Indromy ataony izao ny banky iraisam-pirenena no nandefa taratasy fampitandremana ho an'ny fanjakana malagasy. Marina fa feno 570 taona ny orinasam-panjakana ity, izany hoe anaty famatorana saingy tsy mbola tafarina mihitsy hatramin'izao. Saripady koa ny sehatry ny angovo, tena NDB ny firenena ary mila paikady matitra tsara sy fanapahan-kevitra mifandraiky amin'ny zava-misy. Eo amin'ny vaovao serasera sy ny asa fanaovan-gazety dia mpanao gazety afrikana 420 ahitana malagasy 9 no voasafidy handray anjara amin'ny fiofanana momba ny asa fanaovan-gazety tahirikevitra sy famokarana fanadihadiana mikasika ny miralenta izay nokarakarain'ny mpitsara efa fatadaza ao anatin'ny FCI sy ireo mpampiofana valo ao anatin'ny Media Lab pour Elle. Ireo mpanao gazety ireo moa dia handray anjara amin'ny andiana atrikasa momba ny fanaovan-gazety tahirikevitra sy ny fanadihadiana ny miralenta manomboka amin'ny volana Marsa any Douala, Abidjan, Antananarivo ary Niamey. Ireto avy ireo anarana mpanao gazety malagasy ao anatin'izany: Nadia Raounmanal, Elise Nandrasanela, Perla Ratsimbazafy, Leonara Zafindrasetra, Seth Andriamaroasina ary Dina Andriarymanjaka. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia fepetra vavao, tatitra vavao ireo tranga nisongadina ary ny fivoarana farany amin'ny valanaretina Covid-19 manerana izao tontolo izao no arahina ao anatin'ny fanadihadiana ity izay entiny Nzavandremahefa sy Mathieu Princy. Any Allemagne nanaiky ny famoahana tsy moramora ireo fepetra entana noerana valanaretina Covid-19 ny chancelière Angela Merkel ho maly hariva teo ary vonina isedra ny tsy fahafalimpon'ny be sy ny maro sy ny tao amin'ny governemantany manokana fito volana tao alohan'ny fifidianana parlementaire. Ny firenena ihany koa dia mela ny vaksin'ny AstraZeneca ho an'ny olona mihoatra ny 520 taona. Any États-Unis, ny filoham-pirenena Joe Biden dia nitsikera mafy ny alarobia lasa teo ny fanesorana ireo fameperana manohitra ny Covid-19 any amin'ny faritra Amerikanina sasany. Izay resabe natao mba ahitana akony amin'ny firenen-kafa rehefa mahazo ireo vaksiny sarobidy izy ireo. Ny zavatra farany ilainay dia ny fanjohy-kevitra taloha izay milaza fa milamina izao rehetra izao. Esory ny arivava ary dia noho izany rehetra izany ho ny filoham-pirenena Amerikanina raha nitondra ny afatra fampitandremana momba ny valanaretana ho an'ny vahoaka Amerikanina. Any Espagne dia tafakatra 7 alina ireo namony ny vokatra ity arety mandoza ity. Na dia nena ny volana mafindrindra ka namoizana ain'olona maro Espagne dia nitondro kosa no mampiseho fa mihatsara ny toe-pahasalamana indrindra ireo ivitoerana mitaiza be antitra izay nanaovana andrana vaksiny voalohany. Any Frantsay indray dia iverina fa iverina amin'ny fiainana andavanandro ny mponina nitapaky ny volana Aprily izao hoy Gabriel Attal, mpitondra teny ny gouvernemanta Jean Castex. Any Belgique dia aroso ny taonan'ireo anaovana andrana vaksiny AstraZeneca ho ny ministry ny fahasalamana ny antoerana Frank van den Broek ho 520 taona izay salatona izay raha 520 taona kosa ho an'ireo firenen-kafa. Any Grèce dia mitohy ny fiboana hatramin'ny 12 martsa ho avy izao ary amafy ireo fepetrana-pahasalamana. Any Colombie dia nihoatra ny 9 alina ireo olona matin'ny aretina herintaona taorian'ny fisihany tranga voalohany. Akoatra izay dia misy sady ireo vaksiny osika miparitaka amin'izao fotoana izao. Toa 740 no sarina tany Afrika Atsimo raha toka tambazotra iray no ravan'ny Interpol tany Chine. Eo amin'ny lafin'ny toe-karena kosa ny vondrana Europeana dia nanolo-kevitra ny tazona amin'ny 224 ny fampiatonana lalàna amin'ny feny fitsipipihezana amin'ny teti-bolana napetraka tamin'ny fanjakana mikambana nanomboka ny volana Martsa 22 noho ny krizy ara-pahasalamana. Raha ny antontanisa farany dia 450 faingo roa tapitrisa ireo matin'ny coronavirus maneran-tany ka États-Unis ny eo amin'ny laharana voalohany izay nahitana olona 427 sy 2 alina sy 10 metsy lavo ny valanaretina. Manaraka azy Brésil, Inde ary Royaume-Uni. Fa nisy kosa ny valan-dresaka no tanterahiny avy eo anivon'ny tanora RMDM ho an'ny androany teny Ampandra.
teny nasindresaka manokana ny mahakasika ireo 1.7 manada voatana any Amponja izay nosambony mpitandro ny filaminana nambiny sovelo sitraka Manora Andriamalala. Sahirana tanteraka ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao, miamitombo hatrany ny tsy anasa na dia niezaka mafy aza nandritra ny fianarana nataony hoy ny fanehoan-kevitra avy amin'ny vondron'ny tanora RMDM. Tsy misy hoy izy ireo ny fanomezan-danja manokana ny tanora kanefa ity farany no avy ny firenena raha ny fanambarana trany. Miakatra isan'andro vidim-pianana eto Madagasikara ka maro izy ireo ny velo fanahy mbola velona ka lasa mivarilavo eo ny olona tsy fandriam-pahalemana, ny olona tsy fahampian'ny rano, ny olona ny vidim-pianana izay midangana isan'andro. Hita ankehitriny ny fanampenam-bava eo amin'ny endriny maro samihafa. Anisan'izany ny tsy fahafahana maneho hevitra na ny liberté d'expression, ny tsy fahafahana mivezivezy malalaka eto amin'ny tanin'ny Repoblika Malagasy. Ka noho ireo antony voalaza ireo dia mijoro izahay avy ato amin'ny vondron'ny tanora RMDM sy Union des Jeunes pour la Révolution. Miantso antsika tanora rehetra fa tompon'andraikitra amin'ny hoavin'ny firenentsika isika hanohitra ny jadona misy eto amin'ny tany sy ny firenena Malagasy. Milona ny fisamborana ireo 1.7 mianadahy nandritra ny fotoana saika hanatanterahindreo solombavambahoaka TIM nitatitra teny amin'ny kianjan'ny demokrasia teny Ambozatovo dia nanao antsoavo amin'ny tanora mpikambana sy ny hery velona rehetra afaka hiara-iompo-po aminy izy ireo mba hitondra ny fanampiana. Teo ihany koa ny antsoavo izay nataony amin'ny tompon'andraikitra tandrify mba hamoana ireo noho ny tsy ny azy ireny raha ny fanazavana. Mitaky ny hamoana tsy misy fepetra azy 1.7 mianadahy ihany koa izay tonga hiain'ny tatitra nataon'ireo solombavambahoaka teny amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambozatovo izay efa nomen'ny filoham-pirenena ankehitriny tamin'ny fonizim-ben'ny tanàna ho kianja fanehoan-kevitra. Koa miantso ny firaisan-kinantsika tanora ary hifanometanana anoherana izao didi-jadona misy eto amin'ny tany sy ny firenena Malagasy izao. Raha tsy aivina, isan'ny nanao izay fitakian'izay ihany koa ny tanora RMDM tany amin'ny faritra toy ny tany amin'ny faritany Tomasina Omaly. Fa androany kosa no noraisy ny prefia Antananarivo renivohitra ny taratasy fampahafantarana avy amin'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anarany antokotima mikasika ny tatitra izay ho ataon'izy ireo ny sabotsy ho avy izao. Nambiny sovelo sitraka Tokotry Marla. Taoriny valandresaka nataon'ny prefektura Antananarivo Omaly mikasika ny kianja ny somandrakizay izay efa niendrika fandavana ny fangatahana ny toerana dia nirosy tamin'ny fametrahana taratasy fangatahana vaovao hoetsy amin'ny Magro Tanjombato ny solombavambahoaka TIM raha ny nambaran'ny prefet Antananarivo renivohitra androany. Nilaza ity farany anefa fa tsy mahatapa-kevitra irery izy fa mbola misy ireo dingana samy hafa tanterahana amin'izany. Vaovao farany voatonga maraina teo koa moa zany dia nangataka indray izy ireo zany ny anao fetsiketsehana ery amin'ny Magro Tanjombato ary niraisina moa izy satria nanaraka ny lalàna tsara 27 ora ao aloha nisy koa ny autorisation ny tompo-toerana dia niraisina ilay izy tsy maintsy hovalinay rapitso farafatarany dia fantatra zany ny mikasika nyity fangatahana vaovao ity. Nentin'ny teo anivon'ny prefektura hanamarinana ny fisian'ny Moreg ho avy any amin'izay toerana hanaovana ny tatitra ihany koa ny tsy fahazakan'ny distrika irery ny fitandrona ny filaminana fa tsy maintsy ho tonga any amin'izay toerana hanaovana tatitra ny mpitandro ny filaminana ao anatin'ny faritra Analamanga ka ny Moreg izany. Io dia fitandrona ny filaminana ihany ordre sécurité publique ihany. Izay zany tsy manao lecture politique na ohatr'izany fa ny ordre sécurité publique foana zay foana no tsy maintsy tandrovina eto Antananarivo sy Analamanga zany. Tsy zakan'ny MO district le fitandrona filaminana iny fa tsy maintsy manao recours amin'ny MO reg zany zay vao no afaka mifehy ny filaminana eny toerana. Mbola ady hevitra be hatrany hoe inona no antony hanakanana ny tatitry ny solombavambahoaka kanefa dia voalaza ny lalàna mazava tsara izany. Ho anay mpitandrona filaminana zany mandrafitra ny MO reg Analamanga
dia tsy maintsy mandray fipetra foana zay amina famorina olona sy vivorivorin'olona ohatra zao ka tsy aty aminay no hitady hoe aiza ny toerana andehanany zareo fa anjara no mitady efa nitady izy io isorana araba soa araba tsara zay le izy anjara no mitady izay toerana any ka raha mahazo lalana le izy hafa indray ny zavatra fa tsy maintsy mandray fipetra ihany koa zay sao dia misy fanararaotana ao anatiny io hoe anapotika fananan'olona nandroba fananan'olona dia anatin'ny antokotafika izay mivondrona ao anatin'ny emoregy dia mandray fipetra foana amin'izay toejava misy amin'ny tranga eto Analamanga. Andrasany indray izany izay valitendra pitso avy amin'ny organe mixte de conception na ny OMC momba ity hetsiky ny mpanohitra ny sabotsy zao ity saingy ny azo ambara dia mifanilika. Ny vaovao avy any anivo ny komina Antananarivo renivohitra kosa indray ary dia inefatra izao no nitory ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rarinirina ny avy eo anivo ny komina Antananarivo renivohitra na ny oneviny ary nitondra ny mahakasika izay androany ary ity mpanolotsain'ny tanàna ity Ravorazafy Mahenina sy Tahiry Niaina. Raha fandrotanana trano teny Analamahitsy no ny atombohan'ny fitoriana fahaefatra Andramatoa Clémence atao anatin'ny ady teny amin'ny fitsarana ny tany no efa narotany teo anivon'ny komuna ireo trano niorina teo amboniny nanatin'ireo sampandrara samihafa ireo niarambony saingy nisy hatrany ny sakana nataony ben'ny tanàna Perinasa. Nitory ary reto ravafananana nitory any ben'ny tanàna ny Andriatsitoaina nitory ny tale eo anivon'ny komuna izay nandehana keny nanao an'ilay fandrotanana nitory teny anivon'ny parquet dia ny parquet nanankina ny fanaovana ny fanadiadiana ao amin'ny polisy ao Amboda nalaina ambavany ny enona ny mpitory vita ny fienona ny mpitory tampotampoka teo tsy fantatra izay nahazo efa teo aloha narirarira teo nilaza tampoka ny polisy teo Amboda fa hoe tsy compétent andray an'io le dossier dia nalefa tany amin'ny inspection nationale de la police ny dossier tamin'izay fotoana izay vetivety teo indray verina ao amin'ny polisy ao Amboda amin'izao tsika amin'ny teny izao naverina any amin'ny parquet ilay fitoriana dia ozy aho hoe eto amin'ity Madagasikara ty tsisy olona ambony lalàna ambany lalàna daholo tsika rehetra. Tsy marina ny filazan'ny ben'ny tanàna fa hoe manao trafic d'influence ny mpanolotsaina IRD ao aminy. Misy zavatra ambadika ora Ramatoa Clémence ny antony raha matahora sy fitoriana natao azy. Notoriana ako amin'ny resaka diffamation, diffusion de fausses nouvelles, nangatahana ny fanesorana anazy ho mpanolotsaina atao daholo zao intimidation etseroa zao mba hahatonga ny Clémence io hinana gagazo angamba na amin'izay io tonga dia mipetrapetraka any amin'ny izay tokony hipetrapetrahany any dia tsy manelingelina antsika intsony amin'ny fampandehanana ny raha rasy ny fanaovantsika antsozay eto amin'ity Antananarivo ity za tsy intimidenareo za hijoratra amin'ny farany ary rapitra dia ho avy eny amin'ny polisy hiatrika ny fakanambavan'ny tenako za tsy matahotra anareo ampitotorianareo etseroa ako za tsy matahotra an'izany za mijoro amin'ny fahamarinana ary raha resaka trafic d'influence no anenjehana dia tsotra ny any avaliko nijoro ako tamin'ireo mpivarotra teo amin'ny Esplanade nijoro ako tamin'ireo mpivarotra teo Analakely teo Sorano mbola mijoro ako ankehitriny satria mitaraina koa ireo mpivarotra ao amin'ny Komma amin'izao fotoana izao ny amin'inona noho ny zavatra tsy mety ataony ben'ny tanàna ao koa zao dia efa miteraka resabesady indray ty le resaka fampahafantarana amin'ny autorisation de circuler sy ny autorisation de livraison sy ny sisa be dia be fa ho hitantsika eo fa marina tsy mba maty ary tsy maintsy hijoro hatramin'ny farany ho amin'izany fahamarinana izany ny tenako. Ny pejy ny fampianarana kosa indray dia noesorina tamin'ny toerany ny filohan'ny Université any Toamasina araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra izay nivoaka omaly na ny oneviny mikasika izay indrindra androany teny Ankatso teny ny filohan'ny mpampianatra Pikatroka sampana Antananarivo fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Andry Rakotomalala. Omaly no nivoaka ity filan-kevitry ny minisitra manala ny filohan'ny Université any Toamasina Conscience Aftodity. Fitantanana tsy mazava sy tsy fifehezana ny université no antony nanesorana azy. Fampiasana ny teti-bola hoentina mandony vatsim-pianarana sy ny équipement tamin'ny zavatra hafa. Fivarotana fiaran'ny université ary fampidirana piasan'ny université tsy nahazon-dalana no anisan'ny ampangana azy. Mitaky ny amoahana ireo profo ireo araka izany ny mpampianatra Pikatroka na ny CSS. Tahitra sady vaky ny foa na eny ny fampiatonana tampoka ny filohan'ny université any Toamasina teo am-Perinasa tanteraka. Marina moa fa ny CSS Sampanantananarivo mitovy amin'ny CSS manerana ny nosy dia anisan'ny sarotiny ny amin'ny fametrahana fitondrana tsara tantana eo ihany koa izany ny fametrahana ny tany tandalana indrindrandrindra ny fitantanana mangarahara koa eo anatrehany izany rehetrarehetra izany dia mitaky izahay amin'ny mpitondra fanjakana mba tsy hanaovana tombo sy ala mba tsy hanaovana zanakala hafa indrindraindrindra mba tsy jerena arina antava fa izay manao ny tsy mety na
sefokotany na filohampirenena dia tokony ampiarana an'izay lalàna izay. Koa noho izany dia mitaky izahay ny porofo manamarina fa misy eloka misy aditsoana goavana nataony filohan'ny université ny Toamasina. Mbola misy 6 volana ny fiam-potoana tokony tantana ny filohan'ny université ny Toamasina. Isy araka izany ny fametrahana ny comité intérimaire ao amin'ny université ny Toamasina mandra-pahatonga ny fifidianana. Io comité io dia mivoaka avy amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra. Olona manana ny antsoina hoe Jean magistral na nahavita ny HTR, habilitation à diriger des recherches, no mahazo milasaka ho filohana université. Azo ekena ihany koa anefa ny maître de conférence raha tsy misy manana io mari-pahaizana io. Mpampianatra mpikaroka sy ny mpandraharaha amin'ny université no manao ny fifidianana, ka 3 taona ny fiam-potoam-pitantanana azo avoazana indray mandeha. Editsika maranana ny vaovao ary izao alina izao dia ny vaovao mifandraika amin'ny fampandrosoana. Vehivavy ireo polisy avy ao amin'ny boriboritany fahenina no nisitraka fiofanana maimaim-poana nandritra ny 2 herinandro izay mahakasika indrindra ny fomba fananganana tetikasa. Nahazo lela vola avy moa izy ireo anombohan'ny tetikasany. Raha vorazafy mahenina tahiry ny aina. Verany mpivelomana na ihany koa tsy nainy kajikajy ny volany voaka sy niditra tamin'ny asa nataony ny akamaroany reto ireny mpianakaviana sy vehivavy ireto nanampitrotraka ny fahasahiranana nefa ny krizy ny Covid-19. Varotra ilay fivelomana nataoko dia noho ny nisy an'ilay krizy tamin'ny aretina teo zany dia tsy manana fond hivarotana tsony zany fa io ny amelomako ny akonako. Dia ny varotra ataoko zany dia legioma no ataoko dia efa mahazo an'ilay fanampom-bola zany dia nanitatra ho asiako hazan-drano maina, trondro maina ilay izy. Fa za mpivarotra dia za zany mbola tsy nahalala an'izany hoe ohatriny isan'andro tombarotra azoko dia ohatrinona no mipetraka ao anatin'ny 2 volana. Fambolena, fiompiana, varotra, asa tanana sy ny maro hafa. Sombiny ireo mitetika asa maharitra vatsiny masivo frantsay sy fikambanana afavola. Telo tsara risan'olo eo natolotra mba entina nampiana ny tsiraray sy anarenana ny fiariny. Marina manokana fa fepetra anankiray takiny skaka ho an'izay manatrika fiofanana dia ireo vehivavy tokatena na izy mativady na izy misarabady no nisitraka izao fiofanana izao. Nomena fiofanana izy ahafahany manangana amin'ny tokony ho izy ny tetikasany dia misy ny atao hoe tantsoroka. Inefatra miantona eritaona aoriana ny fiofanana. Izany hoe afaka ray volana izao izay mbola eo amin'izy ireo hijery izay mbola tsy mampety tsara ny tetikasa na tsy mampandeha azy. 3 volana, 1 bolana ary eritaona aoriana izao. Vehivavy 100 isa no tafiditra ao anatin'ny tetikasa hatreto. Tanjona ny ahafahan'izy ireo aloha tena tanteraka amin'ny fivelomana taona ary ny ampy ny manodidina azy. Ary hitantsika fa tena sahirana izy ireo dia nisy izay fanofanana izay natao anazy ireo ahafahan'izy ireo zany mampiroborobo izany tetikasa izany ary zava-dehibe zany ary eo koa ny tosika ara-bola zany ahafahan'izy ireo mampiroborobo izany asany izany. Tontosandroany teny Ambatolampy Antehiroka moa ny fanlorana azy 20 mirahavavy izay ao anatin'ny boriboritany fahenina nisitraka ny tetikasa. Dia izay ary tomboky lasy sy tomboky vavy no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS tamin'izao alina izao mankasitraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ny tenako ho amin'ny rapizy indray.